amin'ny fifaliana indray no aravana antsika rehetra tonga eto amin'izao fotoana izao a dia miaraka iain'ny fampianaran'ny Joshua. Ny ambassadeur-n'ny Joshua no miarabantsika rehetra samy teny Joshua. Larana fahavalo ny fampianarantsika ny androany izay mitondra ny lohateny hoe tsy voavonjy izay manaraka ny fampianarana izay torin'ny tenako ambassadeur-n'ny Joshua sy alia. Tsy efaly miarabantsika indray mamerina ny atsarana rehetra ao tonona ho tokatrantsika ny asoavandray mahery a ay avasy Joshua ny amintsika mianakavy a. Maninona moa ny ambassadeur-n'ny Joshua no miteny hoe tsy voavonjy izay manaraka ny fampianarana izay toriko za ambassadeur-n'ny Joshua, satria misy lalàna tsy maintsy arahana. Efa nambara tamintsika efa mitsy lalàna John 12:49 ka raha vodikainao mihitsy ny lalàna ny Joshua ihany koa dia tsy maintsy very ianao ho any amin'ny hery. Zay vao tena makany amin'ny elo ianao ka ny lalàna ny Joshua ilay dikaina no mahavery ianao amin'izay. John 12:49 no fakitsika amin'ity fa tsy amin'ny baiboly. John 12:49. John 12 dia ny 49 sy ny 50 tsy rehevantsika mihitsy ny hoe misy lalàna tokoa meny Joshua ary Joshua dia nitondra didy avy any amin'ny dadany Yahva. Zay John 12:49-50. Satria izao tsy niteny ho ahy fa ny iray izay naniraka ahy, izy no nandidy azy ho lazaiko sy izay ho toriko. Eto izany dia milaza ny teny fa Joshua dia nirandray ary hitondra didy izy ho lazainy. Izy no nandidy azy ho lazaiko sy ho toriko. Dia ny 15 ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe nilay teny izay nanirana azy dia didin'Andriamanitra ho zarainy. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka an'izay nolazaindray tampo, ho lazainy Joshua araka ny fomba nanazavana anazy zany. Izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany. Ka mazava zany fa nitondra didy Joshua rehefa nidina anakety. Izay aloha ny voalohany. Ary namafisiny Joshua amin'izay zany teny zany araka ny boky ao amin'ny Matio io didy io fa tsisy ho foana akory izay niteneniny. Matio 24:34 nama zay. Jevatsika aloha. Dia Matio 24:34. Lazaiko aminareo marina tokoa. Zany aloha jevako fa misy diso. Tsy nifanaraka izy. Ato ihany izy fa 35 izy ke. Zany mety hoe 34-35 lova kitsika manontoro. Matio 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Zany hoe izay nitenen'ny Joshua anatin'ity didy ity zany tsy ho levona mandrakizay ary tsy azonao sarahana mihitsy ny fahamarinana. Io didy io zany dia tsy azonao atao mihitsy mandravarava io na hoe manapotipotika an'io. Fenao ihany zay hoe rehefa teo lasa mpanota zany ka mandika ny didin'ny Joshua dia ho tsipina eny amin'ny elo. Zay fotsiny satria lasa mpandika lalàna. Ary izay mandika lalànan'ny Joshua mihitsy nolazainy soratra masina amin'izay eto hoe Tesonina 2 rehefa mekidolo zany ny barazy rehetra hoe ny sakana mba tsy hatonga nononao foana angalataka ny fampianaran'ny Joshua misy lalàna io. Tesonina 2 toko 2 andin'ny 7 ka hatramin'ny 10 vakitsika amin'ny anaran'ny Joshua. Tesonina 2 toko 7 andin'ny Tesonina 2 toko 2 andin'ny 7 ka hatramin'ny 10. Fa miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io zany izy hitantsika io. Ka tokony hitandrana tsara zany dikan'izay. Hoe aza mandohiditra amin'izany tsy mankatò lalàna zany fa hoe mpandika lalàna zany raha tsy be zany. Kanefa mandra-panesitra ilay misakana ankehitriny. Ary dia seho ary ilay tena mpandika lalàna, mpandika ny tenin'ny Joshua ny dikan'izay. Mpandika ny lalànan'ny Joshua ilay vao nivakitsika teo hoe tsy ho levona mihitsy io tenika io. Zay ilay izay. Ka ilay tsy ho levona zany dia reny ilay nampianaraka antsika teo aloha rehetrarehetra reny. Miditra amin'ny larana fahavalontsika dia manomboka tamin'ny larana voalohany ka hatramin'ny 7 reny ilay tsisy ho levona. Satria tenin'ny Joshua daholo reny.
ka rehefa dikainao reny teny reny de anao le mpandika lalàna de le hoany amin'ny elo. Ka eto zany le teny hoe zay ho le vony Iosoa tompo fofony ny vavany ary ho fanany amin'ny fitsony fiaviany. Zany hoe ny olona zay mpandika lalàna ny Iosoa rehetrarehetra zany a de ho fanany ho foana sy hompiteny ary hodorany mihitsy ny dikan'izay. Hodorany. Rehefa mpandika lalàna lay lalàna tenenina de le tenin'ny Iosoa. Satria ny tenin'ny Iosoa mihitsy lay didy sy lalàna zany zay. Ele hoe izay nambaran'ny Iosoa no arao am'izay. Satria ny tenin'ny Iosoa le didy sy lalàna. Jauna toko 12, Jauna 12:49-50 hoe didy io tenin'ny Iosoa io. Ka raha voadikainao zany a de efa namoaka teny Iosoa tsy azo tsy hiova mihitsy io novinoviny, ko ianao zany no faty am'izany efa dikainao io. Ka inona le tsy ho dikaina indray aza? De zao raha ny tenin'ny Iosoa hoe aoko mpakatony teny ary nareo fahazapiany fotsiny ihany. Zany hoe rehefa resy lahatra ianao a de manatona ny Iosoa toriny ziadia ary ny ziadia zay mampianatra anao no manao batisanao. Fa tsy kony hoe ho angalarinao le fampianarana de ho ampianarinao sy ho torotrinao raha tapy tanety io. Tsy azo atao mihitsy zay. Tena fady. Donc evantsika ny Tendriamanitra amin'ny bokin'ny Jakoba toko 1 andininy 2:20 Jakoba 1:22. Zao no voalazany teny. Fa aoko mpankatomy teny nareo, fahazapeny fotsiny ihany ka mamitaka ny teny anareo. Zany hoe ankato avy io tenin'ny Iosoa zay nampianarina rehetrarehetra iny fa tsy kony hoe angalaro tahaka de mandala manao ohatran'izay koa. Ohatran'izay nataoko izay. Tena tsy azo atao mihitsiny. Satria maninona no miteny an'izay? Ity ny lalàna miteny an'izany a. Korinthianina 1 toko 1 andininy 7. Ty zany le ankatoavinao tsy azonao laviny ty. Korinthianina 1 toko 1 andininy 7. Zao ny voalazato. Ty lay teny tsy azonao dikaina intsony ty. Ary mananatra anao ary rahalahy amin'ny anaran'ny Iosoa lay voahositra tompontsika. Mba iray teny ianareo rehetra ka tsy misy fisarany eo aminareo. Zay aloha zany voalohany tsy mahazo misaraka ny olona tena miaraka amin'ny Iosoa. Mba ho tafakambana tsara ianareo. Tafakambana mihitsy zany. Tsy mahazo misaraka, tafakambana tsara. Miray saina ary miray hevitra. Ka raha olona miray saina zany anankiray ny dikan'izany no mpitarika an'izany. Fa tsy be dia be ny mpitarika anazy. Fa raha vao mizara roa na mizara telo de fa tsy mety miray saina intsony io. Ary tsy mety miray hevitra intsony io. Ary izay misaraka de tsy satria ny lalàna miteny hoe tsy misy fisarana. Ka raha vao nisaraka tamin'ny ambasadôrany Iosoa ziady ianao, ohatrany hoe mba nanao batisa tany ananina natany, nangalatra an'ilay fampianarana, de tratra n'izay lalàna rehetrarehetra zay ianao. Tsy misy Iosoa iaraka aminao zany. Indrindra fa ny fampianarana enonao teto no alainao, na de iray amin'ny fotsiny aza no alainao de fa tsy mety. Na de iray fotsiny tamin'ny fampianarana io no alainao de fa tsy mety satria hitambatra io fampianarana Iosoa io. Ka tsy ho tsongotsongonay io ty mba metimety aminako alainao. Tsy fanao an'izany ny teny Iosoa. Tsy fanao an'izany. Ka zay le tonga antsika miteny hoe mba ho tafakambana tsara ianareo a, iray saina sy hevitra ary tsy misy fisarahana. Mazava be zay teny zay tsy etra zay atao trano. Ary tokony tsy misy fisalasalana intsony hoe tsisy misaraka ny eo amin'ny Iosoa. Mazava be zay. Ka io lalàna io zany de ilay nitenen'i Iosoa hoe ho foana ihany lanitra sy ny tany fa teniko tsy ho azonareo lavina. Ary aoko mpankatoa teny nareo. Ary ny didiko tsy maintsy arahanareo. Zay le hoe raha tianareo de hitandrina ny didiko ireo zany didin'ny Iosoa ne. Donc vakitsika zay teny tsy misy an'izay zay rehefa tsika zay teknisany ikariko kely zay tsika. Ikariko an'izay hoe hitandrina ny didin'izay. Tsy maintsy karotsika kely io zay. Satria voateny izy de tsy maintsy rehefatsika hoe aiza ndray ny hitantsika an'izay. Vakitsika zao any ten'Andriamanitra amin'ny Jauna 14:23. Oy, tsy tanaleny. Nazikely.
karotsika kely izy. Tsy hita daholo na lehany teo tsy maintsy karotsika any mantelo oy. Jean 14:23 Yahosoa ka namalaka anao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrana ny teniko izy ary ndraiky ty azy arenkao aminy zay ka honao aminy. Zany hoe le teny Yahosoa nefa le teneny Yahosoa hoe ty de avy amiray ty omeko anareo ty. Zany hoe ny teniny Yahosoa rehetra zany le hoe didy a de raha ty anareo de tandremo io teniko io. Zany hoe namoaka teny Yahosoa hoe tandremo ny teniko, tandremo le didiko zany. Satria ny teniny Yahosoa le nazay tarika hatramin'ny Jaona 14 Jaona 12:49 hoe didindray zay rehetra ambarako aminareo. Ka ny teniny Yahosoa zany de didindray ary izy Yahosoa hoe raha ty anareo de tandremo i didindray zay nyteneniko taminareo. Noho zany a lalàna zany le hoe mitandrina ny teniny Yahosoa zay didindray. Azonao tsara nga mandika an'izay le teny. Eo tsy maintsy mitandrina n'io teniny Yahosoa ianao. Fa ny teniny Yahosoa zay nambarany de didy avy any amiray daholo io. Tsy misy avy any aminazy io fa avy any amiray daholo. Efa nazavaiko tamintsika hoe Jaona 12 averina mandre Jaona 12:49 averina kely mba ho antsika tsara mihitsy izy a Jaona 12 zay hoe ny teny Yahosoa rehetra zany de didindray daholo io a. Zay le hoe teniko mitandrina ny teniko de mitandrina ny didiny Yahosoa zany. Satria zao tsy ny teny ho ahy fa niraizana niraka izy no nandidy aholo zay lazaiko sy zay hotoriko. Zany hoe nodidina mihitsy izy zany hiteny an'izay rehetra hafatry dada Iava ao amin'ny 15 ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny. Ity teny nomeny dada Iava ny Yahosoa ty zany de didy ary didy fiainana mandrakizay. De io le teny nandeha nitony an'io didy io izy a de io teny nambarany rehetrarehetra io ka zay teneniny zany de didy a de tandremo an'izay ty azy. Ho an'izay ty azy zany de tandremo zay didiny zay. Rehefa tsy tia anazy aza mitandrina. De zay na tonga amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany a toko 7:7 miteny hoe misy ny didiny Yahosoa reny teneniko anareo reny. Korintiana voalohany a 14:37 diso mihitsy ny ty foka aloha. Korintiana voalohany a mihaino tsara daholo tsika etretra aloha fa 14 de manomboka amin'ny 7:30 zay vakitsika aminaran'ny Yahosoa. Korintiana voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaizam-panahy de aoko fantany tsara fa didiny tompony teny zay soratako aminareo. Reo teny nambaran'ny apôstôly rehetrarehetra zany a nambaran'ny apôstôly rehetrarehetra reo zany dia didiny Yahosoa daholo. Reny tantaraiko teo rehetrarehetra zany a didy daholo reny. Ka raha dikainao zany reny teny reny hoe tsy misy mahazo misaraka ny atao amin'ny Yahosoa de efa nandika lalàna ianao a de efa ho levon'ny Yahosoa atao pofofonay ny vava ianao a de efa hitsipy any amin'ny farihy rehetra hafa anao nodika an'izay. Zay na tonga an'izay ady amin'ny teny azangalarina zao fampianarana zao rehefa hitanao. Tsy hoe kony aky ianao de mba mody hanamboatra ho anao koa ianao de amorona fiangonanao. Tsy misy mahazo misaraka indrindra fa Yahosoa lay manala ny fahotana ka tsy mahay manao teny intsony ary tsy mitandrina didy folo. Raha vo izay no alainao tahaka tena tandeha divoly direct ianao. Tandeha miteny hoe divoly direct ianao. Satria zany tena ny Yahosoa mihitsy zany. Ary ny olo amin'ny Yahosoa le hoe tsy mahay manao teny intsony a vokatsy le hoe miala amin'ny didy folo izy. Fa manaraka ny lalànan'ny Yahosoa amin'izay izy. Ary raha vao manaraka ny lalànan'ny Yahosoa anao dia manana fanahy masina de tonga soany amin'ny Yahosoa ny dika zay. Zay zany ny antony voalohany hoe tsy azo atao mihitsy ny maka tahaka an'izao fampianarana zao a ka hampianatra an'izany ianao na mba hianatra anao batisa any ananinanany satria didiny tompony miteny hoe tsy misy fisarahana ianareo. Zany hoe raha vao maka ny fampianarana ampianarika anao zany a ka nampianarinao ny ananinanany de efa nisaraka tampoka ianao nandika lalàna ianao. Lay izy zany tena tsy azonao alaina tahaka mihitsy zany hoe Yahosoa zany zay ny voalohany. Tsy azo alaina tahaka zay fa fampianarana zay ady azy anaran'lay naniraka azy. Tsy azonao alaina tahaka koa le fampianarana hoe
tsy mitandrina didifolo satria zay aloha ny eninareo fa mbola be dehibe io a mbola ampianariko anao fa zay aloha zao lalàna tena goavana indrindra tena mifeny ao amin'ny Yehosoa fa mbola misy zatra be dehibe mbola ivoaka avy ao zay ampianariko anareo lalàna mitondra anareo lasa masina tsisy tsintsy tsisy fahalotona intsony fa tena madio tena zany to tena hoe olona madio parfait mihitsy a tsisy tsiny eo amasiny io dada iavasy Yehosoa io zany zao fampianarana izao zay izy faharoa ny antony tsy aza mangala tahaka anazy a tsy ho azonareo mihitsy le fanahy masina mahatonga ny olona tsy hanota intsony tsy ho azo satria le fanahy masina dia miaingy am'izao fampianarana izao izy am'izao Yehosoa toriko zao hoe tsy misy mahazo misaraka aloha ny voalohany indrindra ary mahafantatra ny zay ady aza ny fanahy masina zany satria avy ety amiko izy ary io fanahy masina io dia avy any amin'ny lanitra any amin'ny Yehosoa ny midina makety ary efa midina makety izy a dia tsy maintsy atao amin'izay ady azy mazava ho azy satria za ve no izara azo any aminareo a zaraina mantsy izy io midina avy any amin'ny Yehosoa io a dia rehefa avy eo Yehosoa manomena azy amin'ny lalàna ihany koa rehefa manao batisa tsy maintsy eo le olona dia mandeha ho azo makany amin'izay le fanahy masina zany fa raha avy any amin'ny lanitra io no manao korsa makaty tsy tsisy fanahy masina mavita an'izany Yehosoa raha niala avy any amin'ny niala avy ety an-tanaka any amin'ny lanitra misy anana zany a eo amin'ny adiny efatra eo vao tonga tany io zany a tsy misy fanahy masina hoe tady eo dia miazakazaka makaty fa rehefa atao batisa eo dia tsy misy toby ipetrahana ary zay le hoe aty amin'izay ady daholo reo no miaraka ko nareo olombelona ary mba mety hipetrahako zany tsy mety hipetrahany koa avy ety amiko reo makany anareo lalàna tsy hainareo zao zany fa famarinana zany zao nge vakitsika ny tendriamanitra ao amin'ny Korintiana voalohany ihany hoe misotro fanahy masina ianareo a rehefa ao mibatisa re tena tsisy Korintiana voalohany a vakitsika otonona foana ty zavatra ty dia zay Korintiana voalohany toko 2:10 a andiny 7:10 dia vakitsika ry ambony ery fa fanahy iray ihany no nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray io izy io zany ny olona zany efa natao batisa dia fanahy iray ihany no nanaovana batisa anazy na jiosy na jentilisa ao amin'ny Yehosoa iresany io a na andevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisitrona ny fanahy iray ampisotrona fanahy zany ianao amin'le batisa ka ilay fanahy zany dikan'izay misy miaingy any matono misotro ary ny mampisotro dia Yehosoa fa le fanahy masina matona lefa tsy mety tsy miandry anao ety izy ary zay izy mandehandeha makety izy a ety amin'izay ady adolo zareo rehefa manao batisa anareo a dia iny le fanahy masina lasa makany aminareo any tahaka nandraisana zany tany amin'ny Yehosoa zay no mahatonga ny hoe zay ady amin'ny mampianatra dia rehefa mampianatra zay ady a dia miandry ny fanahy masina ho any aminareo any zay tonga na miteny hoe mitovy ihany ny fiasan'ny fanahy masina ao anatiko sy ny any aminareo any satria iray daholo ny rehetrarehetra amin'ny Yehosoa dia ny fanahy masina zay ady moa dia zay Yehosoa ihany ny dikan'izany a dia zay fanahy masina zay no lasa makany aminareo indray zay avy any amin'ny Yehosoa rehetrarehetra dia io no mahatonga ny ten'Andriamanitra hoe nampisotroana fanahy iray ka io fanahy masina zay nisotroana io amin'izay aza mahafantatra ny Yehosoa io mahafantatra ny zay ady io satria zay ady sy Yehosoa ny tenin'ny Yehosoa zao arahako zao zany rany dia mampianatra anao zao fampianarana tsy mbola henony sofinao ary tsy mbola hita amin'ny masinao fa izao anao vao maheno anazy hoe tena misy ny afaka ny fahotana dia io fanahy masina ny Yehosoa mihitsy no mitarika ny olona amin'izay ka tsy azonao raha tsy ary amin'ny batisa ary ny batisa dia ny lalàna dia hoe zay nampianatra ny manao batisa ka raha izany nampianatra dia aty aminay ihany io fanahy masina io no mandeha satria lalàna zany ka raha mivoaka zany io fanahy masina io a dia any amin'izay mampianatra ihany io ka le mpianatra nampianariny dia ireo no mahazo anazy za zao mpampianatra dia manao batisa dia amin'iny ny fanahy masina vao lasa makany le nampianarina any le natao batisa araka ny lalàna hoe mbola ventsika amin'izay le lalàna teo hoe Matthieu 28:18-19 hoe lalàna mantsy hoe ny nampianatra ny manao batisa
fa tsy koa ny le mpianatra no manao batisa le mpampianatra dia le mpampianatra nefa teo ataon'le mpianatra batisa le mpampianatra manao batisa le mpianatra efa tsy mety zany lay fanahy tao am'lay iza moa lay tao am'lay nanao batisa no ihany no mifindra aminao satria zay ny lalàna zay manao batisa no mampianatra ary vao nataon'le olona batisa anao a dia trande any le fanahy le atao batisa le fanahy lay nampanao lay nanao batisa anao a iny no mifindra ao aminao zany hoe raha jesosy zany ny tompon'le olona anao batisa anao dia ny fanahny jesosy lay no mifindra ao tsy mety afaka ao zany nareo fa rehefa hiaraka amin'ny eo asoa nareo a maka ty amin'ny ziady avy vo mety zany dia ziady ihany nampianatra an'izany hatramin'izay a tsy misy mampianatra n'izay afa-tsy ziady ihany Matthieu toko fahavalo amby roapolo a andininy sivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo donc efa kitsika Matthieu 28:19 dia fampy koa mandehany ianareo a dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra zany hoe ampianariny ianao zany dia zao ataoko zao dia rehefa avy nampianariny ianao a dia zao amin'izay ny tenin'Andriamanitra hoe manaova batisa azy ny olona nampianarina zany dia le mpampianatra no manao batisa fa tsy koa ny le mpianatra nampianarina no manao batisa n'le mpampianatra tsy mety zany na hoe le mpianatra ny lasa mandeha manao batisa any tsy mety zany fa le mampianatra no manao batisa raha vao ny famadika zany zay sara zay a dia efa tsy izy tsony fivavahana avy eny amin'ny devoly io ary raha ohatra ianao ka nampianarina koka ianao mianatra mitondra ty fampianarana ty dia efa devoly koa ny miara-miasa aminao manomboka eo tsy misy fanamasina miaraka aminao satria manino nandika an'izao lalàna zao ianao hoe ianao le fampianarana dia resy lahatra ianao dia hoe za koa mba ndeha angalatahaka an'izany lalana makany amin'ny lanitry ty atao ty fa tsy hoe koa ny fitadiavam-bola lalana ho any amin'ny lanitry lanitra zao ampianarina izao famonjena ny olona hoentina ho any amin'ny lanitry lanitra ny fanahy ka tsy fanaovana business zany ka hoe fitadiavam-bola fa fady indrindra fa miteny anao fa tena miady amin'io nahary lanitra tsy ny tany ianao dia iaoso asy dada iava eny fa ny miaramila ny lanitry lanitra za mely ianao fa tena tsy fanao zany zavatra zany famonjena ho an'ny olona veny dia ho anaovanao ho tikatikaina kosa efa misy lalàna ny mibary eo tsy mety eo ataonao io fa rehefa tehitsipy eny amin'ny elo dia ataovy le izy tsy ndriko trano rehefa tehitsipy eny amin'ny elo ary iady amin'le tompony teny dia iaiavasy eo soa dia ataovy ary ny fangalaran'le fampianarana fa raha dia mitsotrotsotro makany amin'ny elo mihitsy ianao ary ny zava-doza devoly ny araka aminao amin'izay manomboka eo tena devoly ny ameny lohanao ny sainao ny fonao izy daholo ny banao anatinao a dia hitanao ny toyny fa nyteny zay hoe tsy fanao ary aza mety manaraka an'izany nareo sady efa maneran-tany ny fampianarana ny fanazavana tsy misy zahatra azo angalarinao nge maheno nge zao tontolo zao tsy eto Madagasikara rery maheno zao fampianarana zao fa zao tontolo zao rehefa maheno anazy raha re ohatrany hoe raisikotsika fotsiny zao ny zatra efa hitako any a dia eo amin'ny 6,300,000,000 ny olona efa nahita an'izao fampianarana zao ary eo amin'ny 200 filana amin'ny 220 tsy haiko na 230,000 any le vue ny olona efa nahita maso le fampianarana misy ny sita amin'ny YouTube sy ny rehetrarehetra zany ary ny olona efa abonné amin'ny YouTube manaraka le fampianarana am'izao mitovy toy am'resa hoe olona hoe resy lahatra matoa izy manao abonné dia ho takany hoe resy lahatra izy ko zavatra sy tiany ve ho ataony abonnement aminazy fa matoa izy ny abonné aminao dia tiany le fampianarana dia mba ilony le izy tsy fantatra am'ireo firy am'izay ny tena hoe tena naraka ny osoana tsy fantatra fa dia hitantsika eo aloha dikan'izany mahita zao tontolo zao ary maheno zao tontolo zao ary tena mankafy zay mankafy anjaranao zany rehefa resy lahatra manarany le fampianarana satria ho any amin'ny lanitry lanitra nge ny tanjony eto fa tsy hoe hitady voly fandehanana makany amin'ny lanitry lanitra ny voizany eto foana ka zay resy lahatra any amin'ny lanitry lanitra manarany ziady a dia iahosoany dikan'izay no ranao satria zany rahany porofon'izany le olona afaka amin'ny fahotana vokatry zao fampianarana izao ka ny lalàna zany dia hoe andany ianao manao mampianatra dia rehefa vitanao ny fampianarana ataovy batisa ny resy lahatra dia zay le lalàna hoe zay mihitsy atao batisa ny ovonjely manaraka lalàna daholo ianao fa tsy haiko ny lasa anao angalatahaka fa rehefa resy lahatra ianao dia zao ny didy ho anao a mandehana manao batisa ataony ziady batisa ianao fa tsy olo-kafany ny tadiavinao dia ozany hoe ahoana zany le izy miantso anah nareo zako tsy maintsy miantso anah nareo raha tsy zany reo makanisa ty Madagasikara ndray am'izay
efa le ty fa nikatona ny tade de miantso anazy zany nareo makany aminareo za am'zay zafady makany aminareo za am'zay hevitra zay rehefa voninareo hoe an'zay anao batisa de miantso ana nareo miantso ny ambasadeur ziadianareo rehetrarehetra tambatra daholo zany rehetrarehetra amin'le firenena fampiteny satria tsy mety efa faketo anatin'ny anio daholo rehefa miteny aty amiko nareo manapita teny hoe misy whatsapp ao misy whatsapp efa mipetraka ao anatin'ny site ao kamany tsara nga mba petraka kely le whatsapp io ihany moa le whatsapp ny tena maro mba petraka kely hitanareo ty le whatsapp ty de apetraky nareo le izy any satria lalàna de zao izay mino sy atao batisa no vonjena rehefa eninao zany zay teny zay de tsy maintsy rehefa mino anao de atao batisa fa tsy aiko hoe mangalatra tahaka tsy misy inteny taminao mihitsy ny hoe mangalatra tahaka fa i jesosy ny mpanao an'izany ny mpanaradian'i jesosy re mpandika lalàna de ireo tsy menatra ny mangala tahaka mihitsy ny eo ary manovanova ny teny io azy efa fomba n'izany ka aza mianatra ny fomba n' jesosy tsony fa manara am'izay ny famarinany ahosoa fa zany jesosy zany tena namitapitaka anareo na jesus jizazy mpamitaka mihitsy zany firy ny karazana zava-doza natao zany mampanota anao mampandika lalàna anao io zao mpanota mandraka androany mbola zany ve ny anaranao mbola izany ve ny anaranao aza mianatra n'izany tsoy manara ny ahosoa rehefa mino anao resy lahatra ny fampianarana de nididin'andriamanitra mba tonga anao vonjena nididin'andriamanitra tonga anao vonjena de hoe andana manao batisa ary le mpampianatra anao de zao zaheninao zao manao batisa anao ny ambasadeur ny ahosoa ziady io hitanao eo amin'ny tele io na ny amin'ny internet anao mijery na mihina misy tele aminao jereo io izy io jerevy io olona io tady avy io olo io nefa telefony efa meko anao mataovy ngezangeza kosa ndrakizy satria indraindraingy eo amin'ny telefony na nijerena de zatra kely bridy de tsisy mahita aza de manao zavatra kely foana aho za tsy hitany olona mihitsy le izy zay mataovy ngezangeza le sary fa manjary tsy hitany izy daotsika any jery anteny manaraka am'izay avetsika am'izay le izy ny fanay masina zay nraisina atao am'le batisa am'izay satria rehefa nataoko batisa nareo de raisinareo le fanay masina iny le tena andriamanitra miasan'ny apôstoly de 38 asan'ny apôstoly de 38 le lalàna le batisa am'izay zany ka io fanamasina io tsy mety makany aminareo mihitsy io de tsy ho afaka ny fahotana zany nareo hatramin'ny farany mandrak'izay asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fa valo amby telopolo fa kitsika aminarany Josoa io ngy teny ty asan'ny apôstoly de 38 ary io petera taminy aoka samy atao batisa amin'ny anaran'ny Josoa lay voositra ianareo mba hazo famelana ny elokareo zay aloha zany ny atao hoe manao batisa aloha ty amin'ny Josoa satria Josoa no tolina taminao de manao batisa ty amin'ny Josoa aloha nao rehefa andeha am'izay nao batisa ka vita le batisa anao de ozy ny tendriamanitra hoe ary ianareo de andray ny fanomezina de ny fanay masina misy mihitsy le fanahy masina dika an'izay io fanahy masina io ihany ny atao hoe fanahy ny fahamarinana satria io fanay masina io no hitary-dalana anao amin'ny marina de zay le mahatonga anao tsy manota intsio vakitsika am'izay Jauna toko fahenambin'ny folo ka rahainao zany tsy mandeha am'le batisa ty amin'ny Josoa ty amin'ny ziady de tsy azonao mihitsy io fanahy masina io fa tsy maintsy mpanota foana ary mpandainga sy mpangalatra mpijangajanga sy mpanao ratsy tsy mety tonga le fanahy masina manala fahotana satria io mihitsy le mitary-dalana marina miaranao tsy anota mihitsy nyzany mpiambina anao am'izay lalakalainao any ary misy atao am'ty fanjakana masina ity zany tena ato mihitsy nyzany zay le mahatonga ny olo tsy mahay manota intsony mbola izy fijona vavolombelona be deabe ho atao moa tena marina amin'ny fotoan'androny fa atao alohantsika aloha hijeriny Jauna 16 loko any andininy fahafito ny jerevantsika hatrany amindiny telo ambin'ny folo any Jauna 16 andininy fahafito ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo fa izao milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy alao de tsy ho avy aminareo ny mpananatra lay mpananatra zany le fanay masina dika an'izay fa raha ny ao dia hirahako aty aminareo izy io fanahy masina io zany le ho avy mankaty aminareo am'izay ary raha tonga izy de apaiky an'izao tozo ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana zany hoe mitarika ho amin'ny marina izy zany de nao nge va itsika hoe andininy fahatelo ambin'ny folo
fa raha tonga ny fanahy fahamarinana le fanahy masina teo zany dia izy no hitara-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa izay reny dia holazainy avokoa. Eny fanatrany amin'ny zavatra ho avy azy dia ho ambariny aminareo. Io fanahy masina io zany dia tena mitara-dalana ho amin'ny marina mihitsy. Zay no mahatonga ny olona tsy manota. Taritin'io fanahy masina io izy, ary io fanahy masina io dia mahafantatra na dia ny saina lalin'Andriamanitra azy. Ka raha io fanan'Andriamanitra io no nraisinareo dia hatrany amin'ny hevitr'Andriamanitra fantatrinareo le sitrapony. Le sitrapony le andehanana ho amin'ny marina tiako tenenina. Fa tsy hoe ny sainy amin'ny fanamboarana azy tontolo izao no tonga any aminao any. Non. Ny sitrapony amin'ilay fandehananao makany amin'ilay hoe mety aminazy. Hoe anao tsy manao ratsy intsony satria io Andriamanitra io nefa miteny hoe tsy maintsy tanteraka ianareo. Ka io fanahy masina io mihitsy le mitondra anareo makany amin'ny fahatanterahana. Zao vaketsika indray izay tenin'Andriamanitra hoe ka raha vao misy tapaka ny ray amin'ireo dia tsy tonga aminao mihitsy ny fiainana mandrakizay. Korintana voalohany veno indray tsika aloha. Dia ny toko faharoa eo amin'ny andininy fahafiny ngaminy aloha tsy revako kinosy fa tena diniko ilay izy. Korintana voalohany toko faharoa dia manompo andininy fahafolo ovakitsika aminarany Joshua. Manompo andininy fahafolo vakitsika amin'ny anarany Joshua. Io eto zany tsika ny afantatra hoe hatrany amin'ny sain'Andriamanitra lasa azony daholo mba hahafahany mandeha any amin'ny hoe tanteraka satria ilay sitrapony io Andriamanitra avaly namorona anazy io, namorona an'izao tontolo izao mihitsy io mihitsy ny tena takany sady azony avy hatrany. Dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay n'Andriamanitra azy. Izany hoe rehefa azonao ilay fanahy masina dia ny sain'Andriamanitra mihitsy ny tonga aminao dia ilay zavatra mety aminao tonga no tanteraka. Zay. Ka mifandray amin'Andriamanitra mivantana sy Joshua zany dada iava Joshua io fanahy masina io. Dia izay no mahatonga anazy hoe zay rehetra ataonao raha misy zavatra tsy mety tandemibedy izy. Izay no nahatonga anazy natao hoe mpananatra. Vaketsika indray izay tenin'Andriamanitra zay ao amin'ny Jaona toko 7:10 amafisina farany. Dia izay nahatonga ana miteny hoe raha angalarinao ilay fampianarana dia tsisy azonao daholo zany teneniko taminao zany fa vao menao makany amin'ny hery satria nandika lalàna. Izay nahatonga ny teniko hoe tsy azonao angalarina izao fampianarana izao satria voalohany indrindra ilay batisanao tsy mety. Tsy afaka amin'iny ianao. Andriamanitra tsy izy eo amin'ny fitafianao io. Maty ianao dia hatrany dia inuita any amin'ny elo avy hatrany ianao. Adversaire-ny Joshua io. Mpampanotana io Andriamanitra ny tomponao io. Tsy izy iny, asory iny dikan'izay. Faharoa, ilay fanahy masina tsy ho azonao mihitsy. Ilay fanahy masina tara-dalananao amin'ny marina aty amin'ny Joshua toriany izay ady azy satria ny lalàna dia izay hoe rehefa resy lahatra ny titeny ianao dia manao batisa dia azonao ilay fanahy masina. Rehefa tsy resy lahatra kotsiny ianao anao inona ty moana? Za tsy miresaka amin'ny tsy resy lahatra. Fa miresaka amin'ilay resy lahatra teo any aminay, teo any amin'ny Joshua, ary tena be dia be ireo teo an'ireo, be dia be mihitsy izy. Tonga ny fotoana antsoina daholo ilay fanahy izay avy any amin'ny lanitra lanitra. Iverinao any amin'ny Joshua izay nandefanareo. Satria Joshua no nandefanareo avy any amin'ny lanitra lanitra misy any Joshua nareo dia Joshua ty miantso anareo ty amin'ny lalan'ny Ziadia, iverena daholo amin'izay nareo. Teny no menareo ary didy maiza mihaino ny teny fa ity ny famonjeny anareo. Andao any amin'ny Joshua amin'izay. Ty ny valin'ilay antsoantsonareo hoe zay kosa ny ve tsy nanota fa inofo io no manota manao tsy mety dia zay no tsipy any amin'ny elo. Tonga izy ty maiza mamantatra arinareo. Zao ny antsoantso alefan'ny Ziadia, Joshua no miantso anareo amin'ny alalany Ziadia, miverena daholo nareo. Zay ny antony mahatonga ny fandikana teny be mandeha be io iantsona n'izao tontolo izao arak'izay efa azo atao aloha. Dia Jaona toko 4:10 andininy eo amin'ny 3:20 eo ka hatramin'ny 7:20 ngaminy vakitsika eo zany. Zay. Aiza moa dito 4:20 Jaona 14:26 hitanareo io. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahandraiko amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaranareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Dia Parakleto ny anaran'izy io na mpanampy
na pampahery na solovava, sady mpananatra io zany, pampahery solovava, asany daholo zany. Ka rehefa sady misy mpanampy moa ianao, misy pampahery moa ianao, misy mpananatra moa ianao, ahoana moa ianao zany mety anaonao foana. Ary ity tsy mba olona no mananatra anao fa lay fanahy masin'Andriamanitra avy any amin'ny dada Iavay Soasoa mihitsy, io no mananatra anao andro aman'alina isa minitra isa-tsegonda. Dia ina moa zany no tokony anotanao. Zay no mahatonga ny olona ao amin'ny Aosoa lay tena marina tsy mety manota intsony. Ary reo rehefa tsy manota intsony reo no tonga any amin'ny lanitra lanitra. Ny mpanota tsy mahazo makany, fa ny tsy mpanota no mahazo makany amin'ny lanitra lanitra dia zay ato amin'ny Aosoa. Zay. Tsy mba mahazo miditra mihitsy izay tsy masina. Mazava ho azy zany fa tena miditra any mihitsy izay masina, miditra any amin'ny lanitra lanitra. Ka izay zany ny famaranana ny teny koa, tsy ho azonareo mihitsy ilay fanahy masina mpananatra. Raha tsy atao batisa atao amin'ny ambasadorany Aosoa, sy ady anareo, izay nampianatra anareo. Satria ilay fanahy masina izay mahatonga nareo tsy hanota intsony tsy ho azonareo any mihitsy novinoviana raha tsy atao batisa nareo. Any amin'ny batisa no sotroinareo. Nefa le manao batisa nareo dia tsy maintsy le nampianatra. Ary le nampianatra dia zany. Ka raha misy olona misandoka anareo any hoe avy io ny ataony batisa, dia makany amin'ny elo nareo raha makany. Efa nampianatra tsy izy olona io. Ny lalàna dia hoe zay nampianatra ihany manao batisa. Ity za ty. Mbola matanjaka tsara afaka manao batisa nareo makany amin'ny lanitra lanitra. Mbola be dia be ny asa miandry ana. Atsovo fotsiny za rehefa resy lanitra nareo. Mandefasa mesazy, mandefasa taty, io no WhatsApp io. Io plus 261 32 86 663 98. Io atsora. Misy mesazy azonao alefa ao. Tena tsaratsara aloha dia anglais sy français fa afaka mandefa teny hafa ianao raha ohatra ny izay no mety aminao fa hojerevany ihany ny fomba handaminana anazy. Tsy mety antsika foana izay handaminana anazy. Fa izay zany ny fahafarany teny koa, raha misy fanontaniana tianareo apetraka dia azonareo apetraka fa mahazava-be zay ny fampianarana hitondra soanao nge ny teny hitondra fanavotananao nge ny teny zay ny fanambaran'ny ambasadorany Aosoa sy ady mirazo antsika samy teny Aosoa ho amin'ny afiarantsika mihaino ny fanontaniana antsika zao afaka mihitsy tsara ny fanontaniana. Hatreto zany dia mbola tsy misy fanontaniana mihitsy no tonga fa dia ao miandry kely eo anatin'ny 10 minitra atsika tsy amany atao. Miandry an'ilay fanontaniana zany tsika aloha zao. Satria tsy maintsy masitsika fanontaniana ihany leo raha ohatra ka misy sao dia misy malelo ny olona hoe tsy azo atao ntsony mangala tahaka an'io fampianarana io fa lalàna le izy. Zay nahatonga nanametraka an'io teny hoe sao dia lay mpanandry le mpitondra fivavahana ka hanao ohatra ny fanaony le fomba nataon'i Jesosy na Jesoa na Jesosy Jisasy dia tena mametraka barasady ny teny Aosoa tsy fanao zany. Satria ny antony tsy ho afaka ny fahotana iana ianao na le mpitarika tsy afaka, ny taritina tsy afaka, vao me mpangalatra sy jiola zavatoza aza miditra amin'izany. Ka izay ny teny ambasadorany Aosoa hoe tsisy moa zany ny fanontaniana fa tena farantsika amin'izay zany ny teny miraha soatsika hita samy teny Aosoa samiara mitsakotsako dia mandinika tsara dia rehefa resy lalitra dia manatona amin'izay hoe za tonoko atao batisa fa tena ho any amin'ny lanitra ho any aminareo mazava ilay fampianarana. Tsy misy mpanota mahazo makany amin'ny lanitra zany fa ny mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo. Mbola misy SMS moa apetrakintsika hoe SMS 260 plus 261 34 32 255 21 zay le SMS atsika andro azy zany ho an'izay metraka fanontaniana. Endrasana kely ao anatin'ny 2 minitra plus 261 34 32 255 21 miandry kely anatin'ny 2 minitra atsika hoe anahoana sy manahoana dia hitatsika eo zany toyny amin'izay fotoana izay fa dia matotsika fa le hatsarana lehibe any amin'ny lanitra dia ny fahazavana lehibe hitondra famonjena ho antsika rehetra ary hitondra fanafotana antsika rehetra zay efa miaino mba hitoetra tsara amin'ny hasoavantsika sy ny hatsaran'ilay Andriamanitra mahery. Zay moa zany ny filazana fa dia miraso antsika eo taina Aosoa tsy misy ny fitenenana ny olona amarana amin'ny fotoana antsika ary. Misaotra betsaka Dada Malakiava, misaotra betsaka ny amin'ny teny sy ny fampianarana hitondra soa sy fahasoavana ny teny ary hatsarana ho antsika rehetra mandray ny teninao. Voninahitrao Dada Malakiava, vonjeo ilay fanahy Aosoa. Zany teny meko zany le tena famonjena ny fanahy zany, fanavotana an'ilay fanahy zany.
fonjoan'ny olo Yahosoa. Hitany tsirairay avy ianao mba tonga azy hitodika ho any aminao. Hitany tsirairay avy ianao mba hivelelany makany aminao. Fonjoan'ny olona dada Iava-malala, fonjoan'ny olona Yahosoa. Voninahitra no mandrakizay. Ny hatsaranao ny eo an'izay rehetra mandray ny teny ary ny asoavanao izay rehetra mandray ny hatsarana. Anao ny voninahitra mandrakizay. Saotra betsaka Dada Maria Iava. Amin'ny anaranao Yahosoa no mazany vavaka rehetra izany. Halleluia. Amen. Dia mirahatry otsiketra samy teny Yahosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana mandaraka dia manandratra izay ady hoe rehefa resy lahatra dia tongava misaotra anarana ny batisa amin'ny alalan'ny WhatsApp ny ataonareo efa misy numéro mipetraka ireny ilay hoe avereniko ndeha mandeha teknisiana io le WhatsApp io plus 261 32 86 863 663 zafady 98 aveko ndeha mandeha plus 261 32 86 663 98. Efa misy mpandika moa zay teny zay amin'ny teny sinoa, amin'ny teny anglisy ary amin'ny teny frantsay fa ny teny malagasy moa zany izao famivadana zao. Dia zay ary fa dia mirasy otsiketra samy teny Yahosoa amin'ny manaraka andrea venomatoa ihany.